Manoloana ny krizy, ny fahasahiranana ara-toekarena sy ara-tsosialy izay iainantsika noho ny valanaretina sy ny toe-draharaha maneran-tany ankehitriny dia manentana antsika ny iray masina hivavaka ho an'ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany izay anjadian'ny fahasahiranana ara-toekarena sy ara-tsosialy mba ahitan'izy ireo ny fitaovana ilaina hanohizana ny asany amin'ny fanompoana ny fiarahamonina misy azy. Vokatry ny arety mifindra sy ny ady dia miatrika fahasahiranana lehibe ara-tsosialy sy ara-toekarena izao tontolo izao hoy ny Papa nanambara. Notsipihiny manokana tamin'izany fa ny mpandraharaha madinika sy salatsalany no anisan'ny tena voamafy. Araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020 lasa iny mantsy dia orinasa iray amin'ny 4 no very ny asa-tsaky ny vola tokony hiditra ao aminy noho ny arety mifindra. Ankoatra izany, malemy sy tsy ampy ny fanohanana ny vahoaka amin'ireo toerana tena mila izany any amin'ny firenena mahantra sy ho an'ny orinasa madinika. Amin'io lafin'io, ny Papa dia midera manokana ny herim-po, ny ezaka ary ny fahafoizan-tenan'ireo mampiasa vola amin'ny fiainana andavanandro izay miteraka fifanampiana sy fahafahana ary asa. Ny mpandraharaha madinika sy salatsalany dia ireo izay mitantana fivarotana, trano fisakafoanana na trano fandrefetana, fa eo koa ireo miasa amin'ny fanadiovana na fitanterana, fa indrindra ireo mpanao asa tanana sy ny maro samihafa. Izy ireny no ireo izay tsy ao anatin'ny lisitrireo mpanan-karena sy matanjaka indrindra hoy ny Papa, ary na eo aza ny fahasahiranana dia mamorona asa sady mandray ny andraikiny ara-tsosialy hatrany. Raha hitodika ny eto amin'ny nositsika Madagasikara isika dia anisan'ireo tena voamafy tokoa ny sehatry ny fandraharahana madinika sy salatsalany. Maro amin'izy ireny no tsy afa-ny arina intsony, nidiran'ny fahatiantoka mihoapapana. Nanampy ny olana ara-drafitra efa nisy teto Madagasikara ny valanaretina sy ny ady any Ukraine ary mampitombo hatrany ny fahosan'ny mponina sy ny sehatry ny fandraharahana. Firenena tena mahantra mantsy Madagasikara. Raha misy ny krizy, ny valanaretina, ny fiakaran'ny maripana noho ny fiovaovan'ny toetrandro, ny ady dia misongadina mandrakariva ny fahavoazan'ny tontolo ny fandraharahana. Ny toekarena amin'ny ankapobeny mihitsy koa no tsy maintsy mitady sy mikaroka lalana vaovao sy fifandanjana vaovao. Amin'io lafin'io, azontsika tao ny manasongadina ny mahazava-dehibe ny mpandraharaha madinika sy salatsalany, mitantsaky ny famoronana, ny fahaizana manome vahaolana avy any ambany. Raha tsy teo izy ireo dia tsy afaka niatrika ny krizy Covid-19 isika ary mbola ilaina izany. Izany no mahazava-dehibe ny mivavaka ho azy ireo amin'izao vanim-potoana indrindra amin'ity volana ity araka ny fanentana ny Papa Iray Masina ao amin'ny tandrombajotra-pivavahany maneran-tany.